Haleluya, jam tenin'Andriamanitra. Amen. Naiteka ho an Jesosy tsika mifanatrehana. Efa eto izy manatrika atsika, efa eto ny fanatrehana, efa eto ny fanahy masina. Eto hiteny amintsika indray izy. Haleluya. Araka ny fitariany, araka ny teniny. Amen. Namelombelona atsika indray, ananatra atsika indray, ampitandrina atsika indray. Amen. Maro ny tiany ambara, fampaherezana, fanitsihana, famporisihana. Amen. Samy manana ny manandrify azy rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra, samy manana an'izay tandrify atsika tsirairay avy. Haleluya. Dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra atsika, hivavaka aloha atsika ao anatin'izay. Ny Andriamanitra tomponay eo, Andriamanitra velona masina, Andriamanitra teny fiainana, Andriamanitra ny fahazavana izao tontolo izao, Andriamanitra nampisy mazava sy ny aizina. Tonga indray izay hiain'ny teninao. Jesosy eo apetrao eto ambavako ny teninao, aoka ianao no hiteny, aoka ianao ampahafantatra, aoka ianao Jesosy hanokatra ny masoko, hanokatra ny fisainako, omeo tolotsaina avy aminao, fahazavana avy aminao, hanazavako ny teninao ho an'ny mpiaino tsirairay avy n'aiza n'aiza maneran-tany, mba handraisany alalàna iny teninao Jesosy, ka andehanany amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, indrindra ny fahatahorana anao, ary ny andehanany araka ny fanahinao masina. Tompo, mitenena aminay ianao, ambarao aminay ny sitraponao, fa vonika ianao izay, omboy ny nofoko rehetra, ahiteo ny nofoko rehetra, ka izao no tsy ho hita fa ianao ilay Jesosy Kristy tompo. Aleluya. Amen. Aleluya. Dia miarabantsika rehetra ny aparany tany, ho antsika rehetra izay hiaino manaraka an'izao tenin'Andriamanitra sy izao chaîne YouTube izao. Ny amin'ny fihemorana any amparany. Timoty 2:7. Dia ny titre eo ambony dia hoe ny amin'ny fihemorana any amparany. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia tsika mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina foana, dia izay hitondrany atsika sy izay anaperany ny teny izay hoaintsika eto. Aleluya. Fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro, fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranony sasany, ka malaza ho babo ny vehivavy adaladala, vesary ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, ary tahaka ny nanoera ny Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina, kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Amen. Ajanoko eo aloha hatramin'ny 7. Fa raha ny fanahy masina mitarika dia mbola tohizantsika hatramin'ny farany. Aleluya. Amen. Azadiny fa ao anatin'ny fifadian-kanina atsika, dia ny teny rehetra izay omeny tompo eto dia hitondra fiainana ho atsika, hitondra fanamboarana, fanitsihana atsika, satria miditra taona vaovao atsika. Aleluya. Dia mila fiainana vaovao ihany koa. Dia ho lasa ny taona 2022 ny ratsy rehetra, ny fifadian-kanina izay ataontsika, dia nomboka androany, premier jour androany zany, dia 2 ny talata rapitro, dia ny alarobia 3 andro zany. 3 andro tsika manokana ny tenantsika ho an'i Jesosy, ho anao izay mangitahita na tsy nanao le androany ianao, afaka manomboka anao rapitro izay fahafanao, na manao 1 jour anao fa hitan'i Jesosy zany. Amen. Arakaraka ny etaetanao. Aleluya. Dia ho hitantsika foana koa ny fitarian'ny tompo hoe
afaka mahavita 3 andro tsika. Dia orian'izay koa tsika mianatra koa tsika mifadiana ohatra hoe 7 andro. Amen. Alleluia. Dia zatra ny vatantsika amin'izay fotoana izay. Ianao izay tsy zatra mifadiana dia mandeha tsikelikely dia arakaraka ny fahazotoanao dia manampy anao Jesosy. Alleluia. Amen. Tsara ny tompo. Dia hiditra amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra tsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto fa aoka ho fantatro izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Aoka zany ho fantatsika rehetra. Aoka ho fantatro sy ho fantatrao fa amin'izao vaninandro iainantsika zao alleluia, dia izao le andro mahory, izao le andro farany izay tenen'io tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2 io. Amen. Alleluia. Izao andro iainantsika zao zany le andro mahory. Amen. Aoka ho izy ho fantatrao Alleluia. Aoka ho izy ho fantatrao fa any amparany any any amparany any zany dia isy andro mahory. Dia izao vaninandro iainantsika zao. Alleluia. Dia inona daholo zany voalazany eo amin'ny tenin'Andriamanitra io? Hoy izy eto voalohany hoe rehefa tonga io andro mahory io zany, ny ahafantarantsika hoe andro mahory ny le vaninandro iainantsika zao. Ny ahafantarantsika azy dia inona ny zavatra mitranga? Ny olona hoy izy ho tia tena. Amen. Voalohany indrindra ny zavatra hitantsika dia ny fitiavan-tena izay hitantsika manjaka amin'izao vaninandro iainantsika zao. Ahoana ny ahafantaran'ny olona tia tena? Ny tenany ihany no fantany, ny vatany ihany no fantany. Alleluia. Fa izy tsy malala ny hafa, tsy malala izy mijery ny hafa, fa ny tenany ihany no fantany. Izay le hoe ny olona ho tia tena. Amen. Jereo fotsiny ny mpanan-karena, tsy malala ny mahantra, tsy malala mijery ny kamboty, tsy malala mijery ny mpitondra tena, nefa izy manana ny ambiamby, manam-bola, manan-karena. Alleluia. Amen. Amen. Dia afaka miteny ianao Jesosy, afao amin'ny fitiavan-tena Jesosy. Alleluia. Afao amin'ny fitiavan-tena Jesosy. Afao Jesosy satria sao dia izaho le tia tena, sao dia izaho mbola tia tenako mihoatra noho ny hafa, mihoatra noho ianao. Amen. Izaho sy ianao zany samy miteny amin'ny Jesosy, afao amin'ny fitiavan-tena Jesosy. Dia manaraka inona ny teneny eto? Ho tia vola. Ny fitiavam-bola dia mamitaka. Ny fitiavam-bola dia mamitaka ry havana malala. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Mamitaka antsika ny fitiavam-bola. Raha tiantsika ny vola, mihoatra n'Andriamanitra. Raha tiantsika ny vola, mihoatra noho ny hafa, mihoatra noho ny tenantsika. Ahoana le fitiavam-bola mihoatra ny tenantsika? Misy ny olona tsy mijery tsony hoe ny tenany reraka izy mandeha miasa, fa noho ny fitiavany vola dia tsy mijery ny harerahana izy, tsy mijery hoe reraka izy, mba hoe akarepo, tsy mijery izy hoe ny fanahyko mila ny Jesosy. Izay le fitiavam-bola sy fitiavan-tena. Dia le vola lasa andevozony le vola ianao. Aoka tsy ho andevony vola izao sy ianao. Amen. Maro no andevozony vola atsika. Maro no andevozony vola. Tsy mijery torona ny ankohonana. Misy ny olona miditra mandeha miasa maraina zisk'ariva ny andro dia na ny ankohonana efa tsy voajery intsony satria reraka izy tonga izy dia misakafo dia matory dia lasa indray ny maraina dia iny foana ny tontolo herinandro diavinao. Amen. Oka tsy ho andevony vola izao sy ianao. Tsy ho andevony ny ahafantarantsika fa andro mahory izao andro izao. Noho le fiakarana miakatra ny vidim-pianana, ny olona miazakazaka vao maika manaraka le vidim-pianana satria le mitombo le vidin-javatra dia tsy maintsy mitady vola mihoatra koa izy satria amen. Satria tsy maintsy mitady vola mihoatra, asa mihoatra izy afeno an'le vola ilaina. Halleluja. Ka izay no mahatonga antsika Jesosy miteny tsy misy fotoana tony
kely sisan'ny fotoanatsika, kely sisan'ny fotoanatsika, dia zay mila hitadiavantsika ny Jesosy. Dia ny mbola misy fotoana, fa ho avy ny fotoana tsisy fotoana tsony ianao, fa lasa occupé amin'ny asa ianao satria ny vola tsy ampy. Jereo fotsiny fiainantsika ankehitriny ho tonga ny mosary, ka rehefa tonga ny variana mitady vola, fala ny Satana, fala dia satria tsy manana fotoana tsony tsika hivavahana, tsy manana fotoana tsika hifandraisana amin'ny Jesosy. Lasa le vola no fototry ny fiainan'olombelona fa tsy Jesosy. Zao no ambarako anao, zava-poana le vola nananao, zava-poana io fanananao io. Amen. Zava-poana io vola nananao io raha ianao tsy manana an'Andriamanitra, raha ianao tsy manana an Jesosy. Andro farantsika zao, hoy izy ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fiemorana any amparany any. Miemotra ny olona amin'ny fanarahana an Jesosy noho ny inona? Noho ny fitiavam-bola, noho ny fitiavan-tena. Alleluia. Ka rehefa tafiditra anao amin'ile fitiavam-bola, rehefa tafiditra anao amin'ny fitiavan-tena, amen, matoa ianao tia vola dikan'izay tia ny tenanao. Tsy fantanao tsony ny olona manodidina anao, tsy fantanao tsony ny hafa. Mamitaka olona maro ny vola, mamitaka olona marina fa ilaitsika ny vola, marina fa ilaitsika anampihana ny hafa, anampihitsika anaovantsika ny asa amin'ny tokantranontsika sa zay rehetra ilaitsika. Amen. Foka tsy voafatotry ny vola izao sy ianao, tsy voafatotry ny vola, satria io no amitahany devoly kristianina maro. Satria noho ny mosary izay misy ankehitriny, efa manomboka antsika zao ny mosary efa anatiny. Alleluia. Dia manomboka ny olona zany miantehitra amin'ny vola fa tsy mitehitra amin'ny Jesosy tsony. Misy ny fahagagana, misy hoe manome vola be, misy olona hoe maminany izy dia manome vola be zay ilainao, miazakazaka makany kristianina. Zay ny teniny ao Mateo 4:20. Na ny olom-boafidy aza hoy izy ho voafitakany, ho voafitakany satria nona ny olona dia mitady sakafo. Amen. Nona atsika dia lasa le sakafo no ataontsika voalohany hiazakazahantsika. Amen. Tsy fantatsika io mosary naharitra 4 taona. Tsy fantatsika naharitra 4 taona ny mosary. Tsisy afaka handositra an'io tsika. Jereo ny tenin'Andriamanitra, any amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantaran'i Davida nisy mosary 3 taona. Tany amin'ny tantaran'i Josefa nisy mosary 7 taona. Alleluia. Fiangonana kristianina, mifoaza atsika, mifoaza atsika. Amen. Atao fiainana Jesosy, ataotsika sakafo Jesosy. Tsy ny teny, tsy ny mofo ihany izy afady no ivelomany olona, fa ny tenin'Andriamanitra, ny teny rehetra aloaka ny vavan'Andriamanitra. Sakafo. Alleluia. Izao le fotoana tenin'ny Jesosy, matoa Jesosy miteny izao le fotoana. Tadiditsika ny tantarany Noa. 4 taona Noa ny teny olona hoe mibeba ianareo. Ny olona nanao Noa adala, namboatra le sambo fiara. Le sambo fiara dia le ankehitriny iantsona ny olona hibebaka, ny antsona ny olona rehetra hiditra ao amin'ny sambo fiara. Alleluia. Satria ho avy ny fotoana izay tsy nandray, izay tsy niheno tratrin'le fandringanana. Le sambo fiara tenen'i Jesosy dia le fampiakarana, hiakaran'ny fiangonana. Amen. Ka izay manamasina ny tenany, izay mandeha amin'ny fahamarinana no ahita an'Andriamanitra, izay masina ihany no ahita an'Andriamanitra. Amen. Tsy eto akory tsy handeha navakavaka, tsy handeha mitsikera, tsy handeha manaratsy, fa mba samy voavonjy tsika rehetra, mba samy tsika hiditra ny amin'ny atin'le sambo fiara. Alleluia. Ka le fitiavam-bola no manjaka ao anatsika, voafitaka atsika, voafitaka atsika ny amin'ny fitiavam-bola. Alleluia. Satana fetsy amin'izao, fetsy izy amin'izao. Amen. Fitanina hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra, fitanina hatramin'ny kristianina. Izay teniny ao amin'ny Mateo 5:20, na ny olom-boafidy izy voafitakany, voafitakany hatramin'ny olom-boafidy. Tandremo le fitiavam-bola mihoatra, afaka mitady vola atsika, mahay mionona ny kristianina. Ezekela, mba jereo tantaran'i Ezekela, za tsy dia mbola namaky an'io fa mbola anatiny hijery azy aho.
nanao fifadikana firy jour sans jour izy un jour isan'andro izy no misakafo. Alléluia. Zatra namey tena nanao sacrifice ny tena nyreo mpanompon'Andriamanitra taloha reny, fa tsika am'izao migalabona tsika am'izao. Halleluja. Ilaina ny vola tsy hoe ratsy, tsy ratsy ny vola, amen, fa ny fitiavam-bola diso tafahoatra loatra ny fototry ny ratsy. Jereo nge Timoty ndraso jerentsika mbola amin'io Timoty. Timoty faharoa jereo, Timoty faharoa ihany, Timoty voalohany. Timoty voalohany toko faha 1. Akaikeo ihany ambadikeo Timoty voalohany toko faha 1 andininy faha 10. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra pitady izany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Fa ianao kosa ho izy lelan'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany, ka meza mitady fahamarinana toeraka nandosira izany zavatra izany. Misy zavatra andosirantsika va? Efa nisy fotoana zako misy zavatra azonao andosirana. Amen. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy, raha vao tsika tafiditra amin'io fandriky ny satana lehibe le vola, fandriky ny satana be mitsy io vola io. Satria raha mijentsika amin'ny fiainan'izao ny vola ny azakazahan'olona, lasa le vola no ataony mitondra fiainana hoe afa manakarena izy na manambola izy de miadana, tsy ariavana. Anananao zao rehetrarehetra zao i Jesosy nefa very ny fananao, aniza reo fanananao reo. Fa ny fitiavam-bola izy ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra pitady zany de efa voavily. Raha fatra pitiavam-bola ianao voavily ny ala tamin'ny finoana, ny ala amin'ny finoanao, satria le finoana, ny finoana no mampitombo atsika sy ny finoana mampahatra atsika ao Jesosy. Amen. Ka rehefa io voavily ny satana, io finoatsika io, amen. Satria io mihitsy manko ny tafika ataon'ny satana, ataony mahantrahantra ny fiangonana ny kristianina, ataony sahirana eo anafian'ny kristianina eo. Ka le kristianina tsy mijoro amin'ny finoana de mora voavily miala amin'le finoana, ka lasa miazona. Alléluia. Le fampianarana izao momban'izao le fampianarana tany. Zay le fampianarana tany, zay le fampianarana prospérité, le fampianarana le hoe misy le fitahiany tany, de miankina amin'io ny fiangonana am'izao. Zao vao nieny fijorovam-belona an'le ankizilahy anankiray. Anteny izy hoe izy ny mpiasan'ny satana, nampiasan'ny satana. De niasany izy manjary dragon, de niasany izy maka an'ireny le sperme azo amin'ny lehilahy reny izy alaina entina any amin'ny toerana any amin'ny naty ranomasina, de reny amboarana vernis, reny amboarana ranomanitra, reny amboarana reny shampoing, reny raha ataontsika amin'ny volo reny. Amen. Alléluia. De ina koa ny tenenina maro izy zavatra fabrikena ao anatin'ilay reny sperme reny izy alain'ny satana, alain'ny devoly. Misy ihany koa reny izy alain'izy ireo namboarana zareo devoly. Ny zavatra ara-panahy réel ny zavatra ara-panahy riavana, ny zavatra tsy hitan'ny masotsika, zavatra marina ambadika ny tontolo zao iainantsika zao. Ny zavatra iainantsika fizika io izy hitantsika ny maso de zavatra ara-panahy reo. Misy any amin'ny zavatra ara-panahy, tontolony ara-panahy. Alléluia. Reny ambarana lokomena, mety tsy hino anao, fa indray andro any anao tsapanao zany zavatra zany. Amen. Fitiavan Jesosy atsika ny miteny hoe aza manao an'ireny. Fitiavan Jesosy atsika tsy zany hoe atsika raha vao manao an'ireny de dikan'izay tsika mampiditra an'le devoly eo amintsika. Amen. Zay nataon'le lehilahy iny hoe zazalahy, alléluia, le mpanompon'Andriamanitra ny teny izy hoe reny izy fabrikena any amin'ny tontolony ara-panahy. Alléluia. De reny izy avidin'ny zareo aty, zany hoe misy olona zany fanao fanekena sy ohatra zany amin'ny zareo. Alléluia. De am'izay fotoana zay no
mividy am'reny le code reny tsy fantatsika reny noho izy de fa code reny de fa 666 tsy voatery ao ihany le marka zay ampiasana rehefa ao amin'ny tribulation le fandringanana zay ho avy fa am'izao fotoana zao koa ianao tsy miala am'reny de fa marka ny satana mipetaka eny amin'ny handrinao efa manao ny codeny ianao mora am'izy ireo manafika anao. Alléluia. De ny teny koa ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany hoe le asan'ny sirène des eaux, ny asan'ny fanahy zava-mandrano izy miditra amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao eny hatramin'izay efa niditra fa amin'izao nefa Jesosy efa mampahalala ny zavatra rehetra, mamneho ny zava-miafina rehetra. Amen. Mba hafantarantsika ny zava-miafina mba andehanan'ny fiangonana ara-panahy tsy ara-nofo be. Alléluia. Ny asan'ny zava-mandrano izy miditra amin'ny fiangonana de misy rehefa hitany izy le mpanompon'Andriamanitra voalohany mandray an' Jesosy tsika de matetika mandeha araka ny tena hoe mandeha mahitsy fa raha avy eo avilin'ny satana de hiditra amin'le hoe fitiavam-bola avilin'ny satana raha vao tia vola loatra. Amen. Raha tsika kristiana mpanompon'Andriamanitra tsy tokony ho tia vola. Amen. Tsy voagejan'ireo tsontsika. Alléluia. Tsy andevon'ireo tsontsika. De inona ny ataon'ny fanahy zava-mandrano satria hamily an'le mpanompon'Andriamanitra ohatra izy de olona manao fifanekena am'izy ireo zany de mody mandeha miditra am-piangonana ny olona iny anao fifanarahana amin'le mpanompon'Andriamanitra, fifanampiana, anao asa fanampiana sy nina izy. Nefa izy efa tanjona an'le fanahy zava-mandrano miditra amin'ny alalan'le olona de tonga ohatra ao amin'ny fiaraha-mivavaka misy olona tena nampy antsika pastera efa ny fotoana jonoko amin'ny vavolombelona zay zavatra zay. Amen. Hitako tao anaty nofo le hoe fifanampiana, le zavatra gratuit, tsisy gratuit zany amin'ny satana fa hamily le fananao. Amen. De lasa niditra am-piangonana le olona zany de manao asa soa izy ao amin'ny fiangonana. Satana tsy hiteny anao mihitsy hoe ty za fa satana, tsy hiteny an'izany mihitsy izy fa amin'ny fitaka no idirany, amin'ny fitaka fa itsika nomen'Andriamanitra fanahy fahazavan-tsaina, fanahy manavaka ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. Amen. Ka miditra amin'izay le olona ao am-piangonana de mody manao fanampiana sansisa efa tanjon'ny satana nefa amin'iny hamily an'le mpanompon'Andriamanitra hiditra amin'ny fitiavam-bola satria mety hoe tsy mandroso le fiangonana, mety hoe tsy maro olona zay raha vao tsika zany raha vao tia izao toa zao mitady sitraka amin'olona de mora lavin'ny satana. Amen. Fa avelao Jesosy no handeha hiasa, avelao Jesosy hiasa amin'ny asa zao omeny tompo anao, ny asa ministera omeny Jesosy anao, ny asa omeny io tsy azakazana io tsy atao concurrence. Misy manao concurrence ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Makaiza tsika fiangonana. Amen. Tsisy concurrence io hoe satria ary mandeha be ny fiangonana lasa makany daholo ny olona de zay atoko manao zavatra mihitsy azoana olona asina fety, asina zao riava malala. Mandeha araka ny fanahy. Mila mandeha araka ny fanahy tsika. Amen. Voavily tsika miala am'le fampianarana mahitsy marina lasa miditra am'le fampianarana. Andraso ange fa ho hitantsika eto hoe any amparany any izy de izy andro mahory de zao ny alalahantsika azy. Aiza nga de misy hoe le fampianarana demonia. Nisy an'izay tena andehanany amin'ny Timoty 4:4 ny sasany noho izy manaiky ny fampianaran'ny demonia. Zay le fampianaran'ny demonia nge le mivadika mamadika an'le tenin'Andriamanitra. De tsy mahazaka le fampianarana tsisy kilema tsony le olona, tsy zakany le fampianarana mahitsy. Amen. Fa mitady fampianarana le amboamboarina tsy hitana le fahotana. Amen. Mitady an'ireny mpaminany le miteny hoe tena ianao
tena ho tonga mpanompon'Andriamanitra ianao tena ho lasa mpaminany, ianao tena ho hanambady ianao atsasy dia tena nakarena be. Izay le faminaniana tian'olombelona. Fa raha vao tonga le tenin'Andriamanitra teny hoe mampibebaka anao Jesosy, mila miala anao fahotana tsy zakan'olombelona zany. Tsy zakan'ny olona zany, amen. Nefa izay mihintsy Jesosy raha vao miteny dia fampibebahana. Fampibebahana aloha fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Fialana amin'ny ratsy aloha. Amen. Sitako le izy. Dia dia adiniko izy teo dia rehefa tonga le fanahy zavavindrano zany dia izay le fandrika ampidirina izy ireo. Le fanahy zavavindrano le devoly tsisy ianao hoe za Satana tsisy eo izy zay ne zao. Fa le olona no ataony fitaovana. Ny olona no ataony fitaovana miditra amin'io fiangonana io. Hamila an'le mpanompon'Andriamanitra. Hamila ianao amin'ny fahamarinana fandehananao mahitsy, amen. Ka vao mandray an'iny ny pastera, mandray an'le hoe fifiaraha-miasa. Misy le fifiaraha-miasa, aty vola nampinanao, tena androso iroborobo le fiangonana, dia marobe no miazakazaka amin'izany, amen. Dia tafalatsaka amin'ny fitiavam-bola amin'izay rehefa avy. Tafiditra amin'izay le fitiavam-bola, firiariana amin'izay satria mandroso le fiangonana, tafiditra amin'izay le firiariana. Io rehefa tafiditra amin'io l'esprit de orgueil. Esprit de orgueil izy raha amin'ny français. Le fanahy ny firiariana, fieboebona. Raha vao tafiditra amin'ny fiangonana io, amen. Jesosy tsy mitoetra amin'ny fieboebona, tsy mitoetra amin'ny ny firiariana, fanetretena Jesosy mitoetra. Amin'ny olona manetretena Jesosy mitoetra. Amen. De esprit de orgueil, esprit de séduction. Reo miaraka reo. Izay mamitaka kristiana maro, mamitaka mpanompon'Andriamanitra maro. Alléluia. Tohizako le tenin'Andriamanitra. Ho mpandokatena, anisan'izay le nitenentsika teo le miriaria moa dia anisan'ny mandokatena. Raha vao tsika ao anatin'ny fandokantena, mandokandokatena, mila hialantsika, amen. Nazana ianao, amen. Mila mandeha mpanetretena foana tsika amin'ny fanarahantsika an' Jesosy, amen. Avelao ny olona hiteny izay tiany ho tenenina, fa ianao manetretena foana. Alao ary ianao tsy hitan'olona, alléluia. Aleo tsisy pahita, nenona ataon'olona. Na halan'olona ianao dia aleo mangina, amen. Na tsy tian'olona ianao, misaora amin'izany, vao maika tsara. Vao maika tsara ho an'ny fanahinao, na tsisy mpijery ianao, na tsisy mpiainao, na tsisy mpandefa mesazy ianao, vao maika tsara. Alléluia. Mba hialanao amin'ny fieboebona foana, fandokantena foana. Fiarovany Jesosy atsika ane zany. Fiarovany atsika satria mitranga zany amin'izao vaninandro farany zao. Io tsy voatery franc-maçonnerie, misy ny fiangonana franc-maçonnerie le olona. Manao fanekena amin'ny devoly izy dia miam-pastera ao izy. Nefa izy sandoka. Be dia be sandoka amin'izao, amen. Maro any amin'ny internet, alléluia. Nefa ilay izy tsy avy amin'Andriamanitra akory fa sandoka. Ampiasain'ny Satana. Dia Satana maminany ihany koa, Satana manome fahagagana, mampahita fahitana sy ny sisa. Hain'ny Satana tsara zany. Satria izy dia hitovy amin'Andriamanitra. Kanefa kosa izy tsy hitovy amina velively. Tsy hitovy amin'ny velively. Noforonon'Andriamanitra izy fa tsy mpamorona. Jesosy Andriamanitra no mpamorona. Amen. Alléluia. Ka reto zavatra reto mitranga. Mitranga amin'izao vaninandro farany zao. Ka izany daholo zany ny ahafantaranao hoe fampianaran-diso, ny ahafantaranao hoe fampianaran-demonia, misy fandokantena ao, misy fitiavam-bola ao, misy fitiavan-tena ao. Amen. Na le olona zany tsy ampiasain'ny Satana, mila fantatsika, na izy tsy nanao fifanekena amin'ny Satana, fa efa voavily izy. Efa hitanao reto zavatra reto. Amen. Dia mila manontany an'ny Tompo anao. Mila manontany manantona an'i Jesosy ianao bebe koa hoe
na ianao na izaho na le fiangonana andehananao. Amen. Nomena fanahy tsika afantatra, nomena ny tenin'Andriamanitra tsika ny baiboly afantarantsika ny marina. Alleluia. Mpandoka tena mpiavinavina, mpiavinavina moa dia efa fantatsika le mahafinavina. Amen. Mitovitovy ihany reo zavatra telo efatra reo: tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy. Miteny ratsy. Ao ny zatra miteny ratsy, ao ny zatra manome tsiny dia efa miteny ratsy ianao. Miteny ratsy efa fantatsika foana voateny eto. Ny mifosa, mankahala, efa teny ratsy zany. Tsy voatery ianao manopa, fa miteny fotsiny ianao, teny fanaratsiana ny raha vavinao, teny fanakianana. Hitanao le kilemany hafa, miteny hafa ianao dia efa miteny ratsy ianao. Amen. Tsy manoa ray sy reny, maro ny tsy manome haja ny ray aman-dreny, tsy manoa ny ray aman-dreny. Kely izy efa mamazivazy ny ray aman-dreny, mbola kelikely izy fa izy ny teo intelligent, izy ny te hahay ny zavatra rehetra. Tsisy fanajana intsony ny ray aman-dreny. Vanandro enantsika zao zany, andro farany zao. Zany mahafantarantsika hoe andro farany zao. Any am-pananay, ny amin'ny fiemorana am-pananay, manomboka mihemotra amin'izay le olona. Reto aby no ahafantaran'ny olona efa mihemotra amin'ny finoana. Ny voalohany ahafantarantsika vanandro farany dia hita amin'ny olona reto zavatra reto, hita hatrany am-piangonana, hita amin'ny fiainan'olombelona, hita amin'ny fiainan'ny maha-kristianina. Amen. Ny fahatelo dia ny ahafantarana olona efa mihemotra. Ny olona mihemotra ne tsy voatery hoe izy miala ny vavaka, tsy hita hoe ny vavaka tsony izy, tsy voatery ho zay. Ray ihany koa zay miverina izy verin-dalana dia tsy hita tsony, lasa manao fiainan-izao tontolo zao. Ray zay. Ny faharoa ihany koa ny fiomorana dia reto ahitanao an'ilay olona manana ny reto toetra reto. Efa mihemotra amin'ny finoana io olona io. Efa niala amin'ny finoana izy. Amen. Tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Tsy mahay misaotra koa no tsy manaja ny masina. Dia Andriamanitra no masina. Tsy manaja ny fitoerana masina, tsy manaja ny fiaraha-mivavaka, tsisy haja tsony. Amen. Voalazany amin'ny Matthieu 4:20 hoe, efa voalaza amin'ny Matthieu 4:20 hoe rehefa tafiditra ao amin'ny toeran'ny masina izy nina tenenao le fahavetavetana zay voalazan'ny Daniel. Vakio le Matthieu 4:20 dia manambara zay fa andro farantsika zao. Jereo fotsiny amin'izao ny fankatoavana hoe mariazy ny lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy. Tsisy haja tsony ny toerana masina dia ny amen, ny toera fiangonana. Any ivavahantsika, antsika mitady anjosy, midera anjosy ohatra. Efa jereo ngeny any ny fitafiana tsy mendrika, ny teniteny ratsy, ny fanaratsiana, fankalana. Amen. Tafiditra any zany rehetrarehetra zany. Aiza le fanajana masina? Nefa tsika mivavaka midera aleluia. Amen. Tsisy fanajana le masina zany. Izy Jesosy tsy tiako ny fivorena masina aroaroam-paratsiana. Tsy tiany Jesosy zany. Tsy manaja izay masina. Tsisy tsony fanajana. Amen. Fahatelo, tsy manam-pitiavana. Tsy manam-pitiavana, tsy mijery ny hafa, tsy ao tsony le fitiavana. Le fitiavana, amen, tsy mamaly ratsy ny ratsy, tsy manana lolo-po amin'ny hafa, madio am-po, tsy manendrikendrika, mandefitra, zany rehetra zany ny fitiavana. Fa jereo ny fitiavantsika ankehitriny dia hoy tsika zana ny volany ihany na efa tsy fitiavana zany. Efa tsy fitiavana zay zavatra ataonao zay. Zah nanao an'izao anazy, zao nanao an'izao anazy, zao nanao an'izao azy, zao nanao an'izao azy. Efa manala baraka azy ianao amizay fa tsy fitiavana. Amen. Marobe zany le zavatra
le tenen'ny tompo eto hoe le olona rehefa manana ny toetra rehetra le olona dia efa mihemotra amin'ny finoana izy, mihemotra amin'ny fanarahana an' Jesosy. Heverin'ny olona hoe le manome vola, manao fanampiana be, amen, dia hoe zay manam-pitiavana. Afaka manao an'izany nge ny olona, afaka manao an'izany na ny olona rehetra, na ny mpanao fanafody sy ny sisa manao fanampiana. Fa le tena fitiavana dia le fo madio. Alléluia. Mpanotolo fo, nga maloto fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tiany tsara. Izany hoe mila fantatsika zany ny olona anankiray, kristianina anankiray, satria milaza kristianina izy eto, milaza amiko sy aminao izy eto. Raha ohatra ka le olona zany ahitatsika ny reto zavatra reto. Amen. Efa nihemotra izy. Nihemotra amin'ny finoana, mihemotra amin'ny fanarahana ny tompo. Alléluia. Satria ny olona manana Jesosy, dia tsy tokony olona mpanendrikendrika. Raha ianao kristianina, ianao mandeha amin'ny famarina sy famasinana, tsy olona mahonom-po, tsy olona loza be, tsy olona tsy tiany tsara. Tsy tian'olona tsony ny tsara ankehitriny, tsy tian'olona zany. Ny tsara moa dia marina, mahitsy. Tsy tian'olona hoenona tsony zany ankehitriny, amen. Raha ianao miteny marina zany, ny tsara zany, dia tena hoe ianao lasa fahavalo, ianao lasa fahavalon'olona, amen. Alléluia. Mpamadika, kirina, mpieboebo, tian'ny fafinareta mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha misy zavatra tiatsika mihoatra an'Andriamanitra, alléluia, dia efa miala atsika amin'ny finoana. Raha misy mpieboebo tsika, kirina tsika, kirina zany hoe olona mahity tanana, amen, dia efa niala nihemotra amin'ny finoana atsika, amen. Alléluia. Iezahantsika zany miala amin'reto zavatra reto tsika. Iezahantsika raha ohatra ka misy manandrify atsika, manandrify anao, amen. Mba tsy ho anisany reto tsika, amen. Ianao mijery ny fiainanao, jereo ny fiainanao, jereo ny fiainako, samy mijery ny fiainantsika zany tsika, alléluia. Sao dia efa nihemotra amin'ny finoana atsika. Alléluia. Sao dia efa nihemotra amin'ny finoana atsika. Sao dia efa niala atsika amin'ny fitiavana an' Jesosy marina. Alléluia. Anohizako ny tenin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra anankiray, nentiny anjely Gabriel izy ho any an-danitra, amen. Dia rehefa hoentiny anjely Gabriel izy any an-danitra, dia nisy taratasy omena azy, boky omena azy. Dia le boky omena azy, dia hoy izy ilay anjely hoe hano ity boky ity. Hitantsika Jona ao amin'ny apokalipsy, raha mamaky dia nomena taratasy izy hoanina. Dia le tenin'Andriamanitra le izy aminany indray mandeha, amen. Dia nomena le lehilahy koa le mpanompon'Andriamanitra le boky ity izy dia hano. Dia hakan'le boky izy dia tsy azon'le boky, tsy azon'le boky. Dia le anjely ny teny hoe hitanao izy ny antony, tsy azonao an'le boky. Io fa tsy dia tadidiko loatra le izy. Ny antony tsy nahazoan'le boky ohatr' izay zany le izy hoe ny antony tsy nahazoan'le boky dia azafady nisy fahotana tafiditra ao anatinao izy. Zay ny antony tsy ahafahanao mifandray aminay izy. Ny fahotana izy voalohany indrindra dia ianao ny menomenina. Ny faharoa izy dia ianao izy sahalan'ny hoe nanome tsiny an'Andriamanitra zany menimena, satria ao anatin'ny aretina izy tamin'izay fotoana izay marary dia aleo ao faty Jesosy izy, aleo fa tsy tiako tsony mipetraka ety ambony tany fa izao aiza tsy sitrana ao sisa. Efa manome tsiny an'Andriamanitra tsika
Le teneniko hoe tsika mila miteny fitahiana tsara foana amin'ny fiainantsika. Fa raha vao tsika menimenina manome tsiny ny fiainantsika, amen, de fahotana zay anatreh'Andriamanitra. Halleluja. De ny fahatelo ny laza ihany koa izy hoe ina koa le niteneniny Jesosy. Le fahotana nahatonga an'le mpanompon'Andriamanitra tsy nahazo an'le boky tsy voarainy. Izy zany mezaka andrain'le izy de tsy tafarina mihitsy izy haka an'le boky. Amen. Zany hoe izy zany miala amin'le fanahy satria raha vao izy zany izay manko tsika le fanahintsika no miconnecte any amin'ny Jesosy. Amen. Ny fanahy fa le vatantsika de sahala ny enveloppe. Le vatany zany mipetraka eo de le anjely hitondra azy aneho azy ny zavatra any an-danitra. De alohan'izay nefa de nomena boky izy alohan'ny andehanany de nefa mbola misy zavatra namatra azy tsy afaka mifandray amin'le anjely. De mila mifona anao izy zao ny vavaka ataonao. De nanao an'le vavaka izy ny fona. Amen. De izay nataony anjely ianareo izy misy le fahotana madinidinika heverinareo fa kely. Le zavatra madinidinika heverinareo fa kely fa reno izy ngeza ao anatreh'Andriamanitra. Amen. Ny fimenomenomana fanomezanao tsiny an'Andriamanitra tsy fankasitranao an'Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy ianao de mila mankasitraka ny tompo foana. De rehefa nifona izy de niazo n'le boky de nampidiriny tao am-bavany. De rehefa niditra tao am-bavany le boky mbola tsy ele izy. Na Jesus. De mbola tsy azo n'le boky zany de izy zany meny anjely hoe mila entinao mivavahanao zao vavaka zao vereno izy. De tonga anjely anankiray teo anilany. Le anjely anankiray tonga teo zany de nanitondra boky io anjely io. De mitovy amin'le boky ampinan'le anjely azy. Le iray anjely Gabriel. De le anjely izy tonga teo anatrehako fantatro hoe anjely dessus. Anjely le niarana lavy tamin'ny Satana. De izy koa fotsy, manao akanjo fotsy. De nomeny an'le boky tio izy boky mitovy ihany aza manahy izy ianao fa mitovy ihany reo boky reo fa tio izy hany. De zao izy tonga de mahalala hoe ny fanahintsika manko rehefa tsika miala amin'ity tany ity na zay tontolo ny ara-panahy de fantatrao zany hoe zavatra hoe tian'le fanahy ambara. De le anjely anankiray miteny hoe tio izy hoany fa mitovy ihany reo boky reo. De zao izy tonga de nahalala hoe anjely dessus le anjely nitsangana teo. Amen. De zao izy tsy nandray an'le izy satria tonga de fantatra ny amin'ny fanahy zany hoe tsy anjely avy amin'ny Jesosy le anjely anankiray. De avy eo am'izay moa nitsangana anjely de tsy nandray an'iny izy de farany nandeha le anjely. De niteny am'izay le anjely alohan'ny andraisany an'le anjely Gabriel am'izay niteny hoe iny anjely hitanao iny izy. Ny anaran'iny anjely iny izy Bara Jésus. Bara Jésus izay mamitaka kristianina maro eny ambonin'ny tany. Miditra any am-piangonana de iny boky nomeny mitovy tahaka an'ity boky tio izy. Iny boky iny amin'iny de reno izy namitany any amin'ny fiangonana hoe ny fiangonana lasa ohatrany hoe zavatra hoe fahazarana fotsiny le fahotana fa efa tsy zava-dehibe amin'ny fiangonana tsony. Iny anjely iny izy no miasa any amin'ny fiangonana. Iny Bara Jésus iny izy mankany amin'ny fiangonana ka mahatonga ny kristianina sahalan'ny hoe efa safosafona fotsiny le fahotana. Mahatonga ny kristianina ho izy. Alléluia. Mahatonga ny kristianina ho izy de tia vola ho izy tia vola ho izy le kristianina de sady miaina amin'ny fahotana de hoe fitahiana avy amin'ny Jesosy ny azony. Iny anjely iny izy mamitaka ny kristianina maro anatin'izany. Ka ny kristianina izy tsy mieritreritra fahotana fotsiny hoe fananota ianao de voavela ny eloko de vita. Tsy mieritreritra tsony hoe mibebaka, tsy mieritreritra tsony hoe nanao an'izao ny menimenina aho
nanome tsiny olona aho dia bebaka malakilaky, nanota aho ny anany fetreretana maloto dia bebaka malaky, nandeha aho ny fosany hafa ny teny olona dia ifona malaky. Tsy anatin'ny eritreritry ny kristianina tsonjany iny anjely iny izy mamitaka ny kristiana maro. Dia maro ny kristiana hoy izy variana. Ny kristiana dia efa hoe voavonjy satria andron'ny fahasoavana. Iny anjely iny izy mamitaka ny kristiana. Dia mitovy amin'ilay boky nomeny le anjely Gabriel azy ny boky eny an-tanany. Amen. Ka anatin'iny ny kristiana zany dia sahalan'ny milalao fotsiny ny fahotana, sahalan'ny hoe efa fahazarana. Amen. Dia ataony voatahy hoy izy, izay ny tenin'ny anjely. Dia voatahy izy le kristiana na dia ao anatin'ny fahotana. Dia izy avy amin'i Jesosy le fitahiana. Tsy avy amin'i Jesosy izy le anjely zany. Tsy avy amin'ny anjely ny fahotana, tsy avy amin'i Jesosy zafady. Tsy avy amin'i Jesosy ny fahotana. Halleluja. Dia hoe voatahy ihany ianao na dia ao anatin'ny lainga. Voatahy ianao na dia ao anatin'ny izany izy ny fiainan'ny fiangonana, ka ianao izy hoentina hanambara izay rehetra hitanao, ambaranao mponina rehetra ny ambony tany. Halleluja. Fa mamitaka olona maro izy iny anjely iny. Tsy hita maso fa amin'ny alalan'ny fiasan'izy ireo andavanandro, fiasan'izy ireo miditra am-piangonana, amin'ny alalan'ny olona. Dia izay no didradidrain'ny fiangonana amin'izao le fitahiana ara-bola. Dia le fiangonana efa miaina amin'ny fahotana ihany. Amen. Dia amin'ny andiny fahadimy, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia halaviro. Halaviro. Ny olona manana endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izay le lazaintsika teo le hoe bara Jésus le teo. Dia anjely bara Jésus. Dia jerenao le olona dia tena hitanao hoe manana toe-panahy an'Andriamanitra. Dia izy ianao mivavaka be. Dia izy ianao mamaky teny be, mitory teny be. Halleluja. Nefa mandany heriny. Mandany herin'Andriamanitra ianao. Mandany heriny ianao satria ianao ao anatin'ny fahotana ihany. Tsy miasa ao anatinao ny heriny. Tsy asa ao anatintsika mihitsy ny herin'Andriamanitra raha tsika ao anatin'ny fahotana. Ireny koa izy dia halaviro. 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 Amen. Tsy afaka hiaraka mihitsy halaviro. Amen. Satria animbanao ihany koa. Mivavaka ihany izy makany am-piangonana izy, zao izy mivavaka. Mivavaka. Zao izy mamaky baiboly. Nefa ny heriny, mandany herin'Andriamanitra izy. Mandany fanahy masina izy satria fanahy masina tsy mitoetra amin'ny fahotana. Halleluja. Diny fahenina. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-trano sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesara ny fahotana, enti ny filana maro. Dia ireny amin'izay hitantsika ankehitriny dia tonga mamangy miditra an-trano, famangy hoe mpiara manompo amin'ny tompo, mpiara mivavaka amin'ny tompo. Vao miditra ao anaty trano nefa dia resaka olona, vao miditra ao anaty trano nefa dia resaka fitsekerana olona. Halleluja. Dia hoy izy tsika hoe amen. Hoy izy tsika hoe olona manana Andriamanitra ve? Hoy izy ny ten'Andriamanitra fa isan'ireny misokosoko miditra any an-trano sasany. Dia malasa babo an'ilay olona dia mitondra fahotana ao anatin'ny tranonao ihany koa. Amen. Halleluja. Aokantsika zany hijoro rehefa zavatra fantatsika hoe fahotana, rehefa fantatsika nimba ny fanahintsika, teneno. Halleluja. Aza matahotra, aza menatra. Izay le finoana le nitenentsika tamin'i Jakoba 2:2. Hoy izy ianao namako. Hoy izy ianao namako io. Amen. Adinina aminao ny rano io. Ianao nefa milaza mandeha amin'ny fahamarinana nefa tsy samy tenin'ny marina.
tonga any an-tranonao anavesatra hitondra fahotana vesariny fahotana ho izy entin'ny filana maro mbola ao anatin'ny filana zao tontolo zany olona zany mbola tsy afaka izy mbola gedzay niara-nofo izy amen mbola gedzay niara-nofo izy amen mila maty le nofotsika mila maty amen ny zanak'Andriamanitra de miresaka an' Jesosy miresaka an' Jesosy tsika alleluia ndray miteny hoe Jesosy aiza tsony tena zanakao aiza iza mba mitady anao zany hoe mba iza fa zy avy eo amen iza tsy hoe manaratsy na manatsikera na hoe tsy tiako izy na iza na iza amen fa le fiainana maha kristianina mihitsy tsy hitanao tsony amen izay mihitsy mahatonga le mpanompon'Andriamanitra irery marina fa ilaina amin'ny fiarahana maro marina fa ilaina amin'ny fiarahana mivavaka ilaina tsy mandany zany aho amen fa le tena hoe jerenao tena hoe hiaraka hoe isanandro aleo Jesosy ny ataovy namana Jesosy ny ataovy namana ry hava malala alleluia fa rehefa ianao Jesosy ataonao namana tsy matsiaro fifaliana foana ianao amen matsiaro fifaliana ianao na de irery ara alleluia mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina tsika miezaka zany tsika mitady fahalalana sansisa nefa tsy tratratsika le marina tsy azotsika le marina ny marina le tsy iza fa Jesosy le fahamarinana izy le marina ka raha tsika te halala ny marina de tsika miezaka mandrakariva tsika nefa tsy fantatsika hoe inona le marina de miala amin'ny fahotana ny marina de tsy miaroaro amin'ny fahotana amen izay ny fanafodiny zay ny marina alleluia nisy olona anankiray zany namako anankiray amen voninahitry an' Jesosy moa zany de zavatra tsapako zany izy mbola ao anatin'izao tontolo zao mbola ao anatin'ny resadresaka amen de ny olona miteny nanaratsy sy ny sisa de zaho mahatsapa isaka miaraka aminy zany voatafika alleluia voatafika amen zany hoe de liara-pananao zany lasa miena fanazavaiko toty foana zany hoe raha ianao mivavaka anao mifadianina ianao mamaky tenin'Andriamanitra de lasa ianao miaraka amin'ny namanao avy eo iny zavatra azonao iny tadiavin'ny devoly sorony iny sorony amen de iny olona miaraka aminao iny de iny resaka zavatra hafa de maloto ny sofinao de mandoto anao de isaky tsapako rehefa hiditra hivavaka ao zany tsy manatsapa fanatrehan'ny fanahy masina miala amin'ny fanahy masina ohatrany miala tsy manatsapa ny fanatrehan'ny fanahy masina sady tonga le torimasom-panahy satria iny no tafika ataon'ny devoly halleluia hanala le zay zavatra zay voazoko avy eo zay zavatra voaraiko alaina de tena de fany Jesosy ina nataoko satria izy koa mila an' Jesosy de nanantona azy ny teny anazy ny teny nananatra ny tory taminy amen tamin'ny voalohany sarosarotra amiko fa niezaka zany niezaka aleo mijoro aho hitory aminy amen nanambara aminy satria adiny Jesosy amiko izy satria izy matoa ampiarahan' Jesosy amiko eo de tiany Jesosy aho hitory aminy lasa izy ndray zany no mandoto aho au lieu de za hitory aminy azotsika le izy Jesosy raha miteny izy amin'ny Marka 2:7 tsy ny finatra izy mila mpanao fanafody izy fa ny marary zao izy tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanao taibebaka dikan'izay zany Jesosy tonga anome fanafody an'le olona hanasitrana azy hanafaka an'le olona fa tsy hoe Jesosy nanantona izy ireo andeha indray tondra aretina azotsika de tsika le Jesosy kely ankehitriny tsika le anjely kely ankehitriny irany de irany tsika nefa miaraka amin'ny olona de anao hitondra fanafody fanasitranana an'le olona fa tsy anao indray no andeha mbola
tondran'ny aretina. Amen. Dia tsapako ny fanahy masina miteny ahy foana, ianao mila miteny, ianao mila miteny, ianao mila mitory. Atzay ianao resy ao anoloana. Dia fara ianao niteny azy dia hitako izy tsy vonona mihitsy izy zany andraintsosy, mbola tsisy etaeta ao anatiny, nefa za voaloto foana. Alleluia. Dia tamin'izay fotoana izay nanapa-kevitra, amen, hoe ajanoko hatreo ny fiarana satria za miezaka nitory, miezaka nanambara, fa izy hitako hoe mbola lavitra zany, izany hoe mbola mila ezaka, tsy hoe zao malaina azy, tsy hoe zao tsy tia azy na za mivavaka ho azy, amen. Fa le fanahy mihitsy tsy mitovy, mifanohitra ny nofo sy ny fanahy, izy mbola mandeha nofo be. Izy tsy matakatra, mbola tsy maro zavatra tsy takatra. Dia zany ezaka hitory aminy, hanao vavaka ho aminy sy ny sisa, dia izy moa nandahatra sy ny sisa, dia izy hoe non, tsy mety, amen. Izy mbola hita hoe mbola tsy manetaeta, dia niteny moa za tena niteny direct anazy, amen. Zany hoe izy zany tiako hoe mila tsika mijoro miteny ny marina. Nampalala azy hoe teto aloha tsy afaka miaraka aminao ohatran'ny talotrona, alleluia. Tsy afaka, amen. Satria tsy mitovy ny fanahy ao aminao sy ny fanahy ato amiko, amen. Dia ny Ezekela 7 no Jesosy ato amin'izay, meny fanahy masina, Ezekela 3 9:10, zay ngamba izy andray. Dia hoe ianao le miteny an'le olona ny olona zany mbola tsy mahalany Jesosy, dia raha tsy mitory ianao dia hiatraika aminao le ran'le olona, fa ianao nampalala azy ka izy tsy nandray, afaka ny ranao manoloana n'iny olona iny, amen. Afaka ny ranao. Fahotana tsika raha tsy mitory amin'ny olona zay tsy mahalala. Itsika mbola manampy ndray fa tsy mitory, fahotana eo anatreh'Andriamanitra, fahotana. Fa tsika mila fahazavana amin'izay rehetra olona miaraka amintsika. Fa rehefa izy tsy miainao tsika, ahoana ny teny Jesosy tamin'ilay mpianatra? Aitsano izy ny vovoka, afaka didy ianao, afaka ianao anatreh'Andriamanitra, amen. Dia rehefa tsy nandray izy, tsy nanaiky naovana ny vavaka atao aminy, dia niandratsiana aminy hoe tsy mety, amen. Za tsy miady aminy, nanambara ny marina, amen. Momeko moa le Ezekela rehefa mifarany eo, alleluia. Dia zay zany le hoe fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny tranony sasany, dia ireny mitondra vesatra fahotana raha ohatra ka le izy mbola tsy mahalala an' Jesosy, mbola mandeha ranofo be, dia ianao mila mampalala an'le olona. Halaviro izy, miteny mihitsy izy voasary fatana entiny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny marina. Leo ambony izy miteny halaviro, le mananendrika toe-panahy araka an'Andriamanitra, jerenao zay ny olona dia mandeha. Alleluia, tsy ao anatin'ny herin'Andriamanitra, amen. Dia 9:9, ary tahaka ny nanoheran'ny jana sy jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Izay jana sy jambra izay nanohitra ny Mosesy, nanohitra ny fahamarinana. Dia olona maloto saina izy sady tsy manam-pinoana marina. Efa tsy ao anatinao ny finoana, raha tsy ao anatinao Jesosy, automatique ianao halanao, tsy tianao ny marina, tsy tianao le fahamarinana, amen. Satria mbola tsy nandray an' Jesosy ianao. Efa niazavaintsika teto ilay nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Dia olona mandeha araka ny fanahy, olona nandray an' Jesosy ianao, natao batisa ianao dia tsy tia miaroaro amin'ny faharatsiana intsony, amen. Fa raha ianao raha mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, amen. Tsy tianao ny fampianarana hoe mahitsy, tsy tianao, alleluia. Lavinao, maharary aminao, dia eo ianao mitady mpampianatra hafa. Raha mamaky ianao Timoty 2:4 vakeo hatramin'ny farany, fa manambarana hoe ny fampianarana tsy mahazaka ilay fampianarana tsisy kilema. Alleluia. Dia ireo nanohitra ny Mosesy satria tsy nazaka ilay fahamarinana.
tsy manam finoana ho izy amin'ny marina, kanefa tsy androso itsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Tsy androso mihitsy isika raha mbola ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy androso mihitsy isika raha mbola miaroaro amin'ny fahotana. Lasa toerintsika le fampianarana marina, lasa toerintsika. Amen. Izany no alalany rehetra zavatra rehetra. Efa miemotra amin'ny finoana izy fantaro, efa niala amin'ny finoana izy, efa niala amin'ny fanarahana an' Jesosy izy. Amen. Eo ihany izy, mivavaka izy, fa tsy ao anatiny intsony ny etaeta an' Jesosy, ary tsy ao anatiny intsony ny etaeta hiala amin'ny ratsy. Ratsy be raha vao tsika tsy manana etaeta an' Jesosy. Ratsy be na ianao un jour fotsiny raha vao mahatsiaro anao mangatsika. Izay le tenenao amin'ny Apokalipsy hoe aloaka ny vavako anareo izy raha tsy mangatsika no tsy mafana, maty aloaka ny vavako izy Jesosy. Tsy mila maty tsika, tsy mila maty, mila mafana indrindra amin'izao vanandro tsika zao. Mila mafana, feno ivavaka foana ny fiainanao. Na dia indraindray anao malaina, indraindray anao kivy, indraindray anao misy fotoana anao ohatra ny kamo. Toero havana malala, toero. Amen. Satria asan'ny devoly zany. Le devoly mandefa indray na kivy anao tsy atonga anao tsy havita ivavaka, atonga anao tsy havita ifadianina. Le etaetanao toy izy foana iretra le soloka ao anatinao mba tsy ho faty. Halleluja. Mba tsy ho faty. Amen. Ary angetaetany marina foana ianao, fa ny marina izy marina trany araka ny teninao Apokalipsy. Marina ne io marina amin'ny Tenin'Andriamanitra. Izay marina marina foana ianao, ny masina masina foana ianao. Raha vao tafiditra andreto vakio ireo manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 5 io vakio, fa raha vao anatin'io tsika. Amen. Dikan'izay tsika efa misy fiamoranao, misy fiamoranao. Halleluja. Tadiavy malaky Jesosy, tadiavy malaky rehefa tafiditra amin'io ianao. Amen. Vakitsika amin'ny Timoty 2:4 io ny amin'ny emorany sasany sy fananarana ny Timoty azoto anefa ny anjara fanompoany. Io le niteneniko teo le fampianaran'ny devonia. Asa vakiko ny teny. Alleluia. Fa ny fanahy milaza mana fa amin'ny andro aoriana tovitovy amin'ilay teny teo ihany io dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany. Hiemotra amin'ny finoana ny sasany. Batsika teo ny fampianarana mamitaka, fampianaran'ny demonia. Amen. De tsy tia zavatra ny lanitra tsony le olona, tsy tia le zavatra hoe tenenina ny marina, fampibebahana tsony ny olona, fa tia le zavatra fotsiny hoe mifona ne de vita, mifona afaka mifona de zay, afaka mifona de miaina amin'ny fahotana foana. De salany hoe lalaoviny fotsiny le fahotana, le tenentsika teo le bara Jésus, le anjely bara Jésus mihitsy no mamitaka miditra amin'ny fiangonana. Amen. Ka manamaivana zany ny fiangonana le fibebahana, manamaivana an'le izy. Amen. Dikan'izay efa niemotra amin'ny finoana manaiky ny fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia. De tsy tiana tsony, tsy tian'olona tsony le marina, tsy tian'olona tsony anambara le fahamarinana. Amen. Nareo de zany foana, mahita zavatra hoe tsy azo atao foana, mahita zavatra hoe mila mitandrina, fa bibibahana zany foana. Io mandra-piavin'i Jesosy tsy maintsy zay foana no voateny. Amen. Satria ny tenina Jesosy ny teny mibebahana ianareo fa kaiky ny fanjakany lanitra. Fampibebahana voalohany indrindra. Na ivily miakavia miakavana tsika fibebahana. Amen. Ary fialana amin'ny ratsy. Fa le tenentsika le fanahy mamitaka teo de le tenentsika hoe tafiditra any amin'ny fiangonana, le fanahy zazavandrano. Mde izy ampiditra olo hoe anao fanampiana, iara-miasa sy ny sisa. Nefa efa fandrika ampidiran'ny mpanompon'Andriamanitra ho tia vola. Ny fampianaran'ny demonia. De le fampianaran'ny demonia de tafiditra amin'izay amin'le fitiavam-bola le mpanompon'Andriamanitra.
Alleluia. Lasa tsy hita tsony ny azo fijalian Jesosy, lasa tsy hita tsony le fibebana, fitoriana ny fibebana, fialana amin'ny ratsy, fialana amin'ny fijejojoana, fialana amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavam-bola, fialana amin'ny fandokantena, fialana amin'ny ina daholo le nitenentsika teo, amen. Fahafinaretana mihoatra an'Andriamanitra, tsy voateny tsony. Tsy voateny amin'ny fiangonana ny fitafiana tsy mendrika, amen. Alan'olona tenenina mihitsy zany fa hoe mitsaratsara, hoe miteniteny, nefa izany no marina, hanafaka atsika amin'ny fanahintsika, avovonjy atsika amin'ny fanahintsika. Fa tsisy tafiditra ny ota, tsy tafiditra ny fitafy tsy mendrika. Halleluja. Nefa mpanompon'Andriamanitra tsy mitory an'izany, tsy tafiditra ny, halleluja. Ny boucle d'oreille, ny fitafiana, mini jupe, ny collant. Raha miteny an'izany ny olona dia ratsy, amen. Nefa izay ny fahamarinana, izay no avovonjy ny fanahintsika. Ao ny manao menaka ny tarehy. Manova le menaka, manova le tarehintsika ho fotsy. Manala le tarehinao, namboarin' Jesosy mainty ianao dia mainty. Namboarin' Jesosy fotsy ianao dia fotsy, na chocolat mijanona amin'izay namboarin' Jesosy ianao. Halleluja. Manositra menaka, amen. Tsy haintsika nefa iny menaka iny avy aiza. Halleluja. Dia lasa zany tsy hita tsony le fampianarana marina, tsy hita tsony ny fitenenana ny fahamarinana, amen. Fatakotakonana dia tsy hita tsony Jesosy, tsy hita tsony le hazo fijaliana. Aoka tsika anaiky tondra ny hazo fijaliana, aoka tsika anaiky le fampianarana tsisy klema, fa ny fanahintsika no vonjena ao anatin'izany, ny fanahintsika no voavonjy ao anatin'izany, amen. Ahasoantsika itenenan'i Jesosy atsika, ahasoan'ny fanahintsika, ahavovonjy ny fanahintsika, amen. Mba tsy hiaroaro amin'ny ratsy izao tsenao, tsy hiaroaro amin'ny faratsiana, amen. Fa rehefa mifangaroaro tsika dia maloto. Amin'ny fiatsaram-belatsiany Plaza Lainga, ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretana, izay mandrara tsy hanambady ary mampifady ana izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina. Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro-hevitra ny rahalainy amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy fampianarana tsara izay efa nanarahana narahinao, amen. Za moa tsy dia hiditra amin'izay le raha fa ny meny fanahy masina antsika zany dia le hoe fampianarana eto, le fianorana ny amparany, amen. Dia le fampianarana lasa hoe tsy tia le fampianarana tsisy kilema ny olona, tsy mahazaka an'izay tsony ny olona, fa aleon'ny olona zany le fampianarana le vokatry ny tany, mitondra fitahiana, mitondra fitahiana zay mahazo vola, manao fahafolon-karena, manao sisa zany, marobe zany le fandrika aza ny marina, zay mampafantatra ny marina, amen. Dia tohizako amin'ny farany io, dia faranantsika rehefa avy eo. Famporosiana ny Timoty, le Timoty faharoa, andiny fahatelo, toko fahatelo teo, tohizantsika amin'ny andiny fahafolo, famporosiana ny Timoty androso tsara araka nefa nataony ihany. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, amen. Izany hoe namporisika zany eto ny mpianatra, ny olona ny tariny, alleluia, mba hanaraka ny fampianarana sy fitondran-tena, ny fisainana, ny finoana, izay fanarahana an'i Jesosy, ny fandeferana, ny fahoriana izay nanjohay tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjena izay niaretako, ary ny tompona afaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra,
izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Alleluia. Hitantsika zany hoe izay hoe tao anatiny reto zany mpianatra fandeferana, fitondran-tena marina, mahitsy, fisainana madio, finoana, fitiavana, faharetana, ireo zavatra ireo nalalovan'ny mpianatra. Amena. Nalovany Timoty, nalovany Paoly, nalovan'ireo izay rehetra mpianatra ny tompo. Amena. Ny nanenjehana azy, nanenjehana an'izy ireo tamin'ny fahoriana tany Antiokia, tany Ikonioma, ireo toerana reo zany maro zany toerana andiana izy ireo. Raha mamaky ny asana apôstôly, nanenjehana, noesoana, nanisona andreo mpianatra reo, nanenjehana andreo mpianatra reo. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, izay amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Raha ianao tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fanenjehana. Tsy maintsy le izy, fa tsy hoe moramora foana anao. Mila mahazaka ianao zany fanenjehana. Mila mahazaka ianao zany ho halan'olona. Satria efa fantatsika fa tao anatin'izany daholo ireo mpianatra ny tompo. Ny olona miaina an'ireo amin'izao fotoana izao, miaina ao anatin'ireo. Tsika nefa tsy hanaraka an'ireo. Tsika nefa tsy manaraka an'ireo zavatra ireo. Dia ho halan'olona tsika, tsy ho tian'olona tsika. Amen. Kanefa hoy izy ny mpianatra eto, izy ny tenin'ny Timoty eto. Alleluia. Eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, izay amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana. Raha enjehina amin'ny fahamarinana dia mifalia, fa sambatra ianao. Dia miteny eto indray izy hoe fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia androso ratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa raha ianao anatin'ny faharatsiana, raha ianao anatin'ny faharatsiana, mpisoloky, mpamitaka, dia tsaroa fa mamitaka olona ianao fa ianao ihany koa voafitaka. Amen. Ianao mamitaka an'ilay olona fa devoly koa mamitaka anao. Raha ohatra ka ianao zany mpamitaka, mpandainga, mpisoloky, ataonao izay zavatra izy ary mampiasa anao. Le devoly mampiasa anao dia ianao koa fitahin' le devoly. Satria ny fanahinao voageja. Ny fanahinao efa voafatotra. Izy ianao hoe mahazo aina ianao fa satria mamitaka olona, kanefa hiafara aminao ihany le izy rehefa avy eo. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Alleluia. Tano mafy izay rehetra fahazonao. Araka ny tena ao Apokalipsy. Tano mafy izay faneretanao. Niaritra naharary ianao, niaritra nandeha amin'ny fahamarinana ianao, niaritra nandeha amin'ny fahamasinana ianao, hazono mafy. Hazono mafy ireo, aza vela. Amen. Satria ny devoly te hanala anao, te hisintona amin'io. Amen. Tsy zakany, tsy tiany mihitsy ianao izay mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy fatahoran'Andriamanitra. Ka izay rehetra fahazonao, izay efa niaretanao, izay nianaranao, dia tany mafy. Fa atry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahendry ianao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay amin'ny Kristy Jesosy. Halleluia. Tsika rehetra zao efa nampahalalana an'i Jesosy hatramin'ny fahazazantsika. Amen. Tany amin'ny sekolady, tany amin'ny fiangonana, nandehanantsika. Amen. Fa tsy navelan'i Jesosy tsika fa mbola nisotomy, satria rehefa tsika tany mbola tamin'ny tsy fahalalana, mbola niaina amin'ny fanao zao toa zao, tsika mbola nijangajangana anao izay tia tsika atao. Fa Jesosy mbola nisitona tsika tao, satria tsika nizarina tamin'ny soratra masina. Tsy very tsika nizarina tamin'ny soratra masina, tsy avelan'i Jesosy zany. Amen. Fa anjarantsika misafidy rehefa avy eo, hoe hiverina amin'izay nataontsika sa handeha hanaraka an'i Jesosy foana hatramin'ny farany, izay mampahendry anao amin'ny famonjena, amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra no mentsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mahafinaritra ity farany ity.
izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Soratra rehetra voasoratra anatin'ny Baiboly. I soratra rehetra omeny Tompo no fahitana, ampahitany Tompo, fijoroana vavolombelona zay rehetra omeny Jesosy ka avy amin' Jesosy izy, amen, dia mahasoa atsika. Mahasoa atsika ary koa fampianarana ho atsika, ho fandresen-dahatra mba handresy lahatra atsika, ho fanitsiana izay diso. Amen. Manitsy atsika ny tenin'Andriamanitra. Manitsy atsika reny fampianarana eno atsika reny. Enoitsika reny. Manamboatra atsika. Alleluia. Ary ihany koa, hoy izy eto hoe, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Alleluia. Mitaiza atsika amin'ny fahamarinana. Mitaiza atsika handeha amin'ny marina ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay mitory manambara amintsika, tazomy izay rehetra fahazontsika. Tazomitsika dia iainantsika izay manandrify atsika. Amen. Satria rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia manitsy izy voalohany indrindra. Ny fanahy masina vao miteny dia manitsy aloha, manitsy ahy, manitsy ianao. Satria tsika tsisy tanteraka. Ahitsy ny alohantsika. Dia avy eo izy manamboatra atsika. Dia avy eo izy manatsara atsika, manasoa atsika. Amen. Raha mandray tsika dia eo manolokolo atsika Jesosy. Kolokoloiny tsika. Amen. Arakaraka ny fandraisanao azy. Amen. Ary tezainy tsika andeha amin'ny fahamarinana. Tezaina ny tsika, tezaina tsika amin'ny tenin'Andriamanitra io. Amboarina tsika mba tonga tsika hiaro tena mandrakariva, hiambina mandrakariva. Satria izy ny devoly dia miriorio tahaka ny liona mena mitady izay harapana. Tsy matory io ry hava-malala. Na matory ary tsika dia eo izy mbola miditra amin'ny fanahintsika, manafika ny fanahintsika. Alleluia. Ka rehefa tsika voataiza amin'ny fahamarinana, voataiza tsika andeha amin'ny marina. Amen. Miaino tsika, mankatoa tsika, miaina tsika amin'ny tenin'Andriamanitra, manaiky ahitsy tsika, manaiky tsika ny tenin'Andriamanitra, ahitsy ny Jesosy, dia izay tsika manaiky le fahamarinana, izay tsika hoe marina mihamarina hatrany, masina mihamasina hatrany. Tsisy hoe tonga dia masina be tsika, fa mihamasina. Arakaraka ny andraisanao le teny dia amboarin'i Jesosy ianao dia mihamasina. Arakaraka andraisanao ny teny dia amboarin'i Jesosy ianao mihamarina. Alleluia. Marina fa tsy mora, marina fa indraindray tena hoe mavesatra, reraka. Amen. Fa toy izy ohatrany dianao. Amen. Miady tsika rety ambony tany, raha mbola ety ambony tany. Toy izy, mety indraindray nao kivy, indraindray nao reraka. Angatao ny herin'i Jesosy, angatao ny fanahy masina fa mampahery io. Alleluia. Manome hery vaovao atsika isanandro ny fanahy masina. Amen. Ka aoka tsika tsy ho tratry ny fihemorana fandrofarantsika zao. Satria ny tema eto dia hoe ny amin'ny fihemorana ny amparana. Vanandro mahoritsika zao dia mba tsy hemotra tsika anaiky le fampianarany demonia, anaiky tsika ny fampianarana mamitaka. Fa fantaro ny zavatra rehetra. Fantaro ny zavatra rehetra, azony tsara izay tsara. Azony mafy izay tsara. Amen. Dia izay zany tenin'Andriamanitra anjara antsika androany. Dia raha ohatra ka nisy nanandrify atsika ireo teny rehetra voalaza teo ireo, izay voalazany ato amin'ny Timoty 2:7 amin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 misy nanandrify atsika. Amen. Dia mila hifonatsika, hibebahantsika. Alleluia. Hibebahantsika ary hialantsika. Amen. Mba hahatonga diran'ny Satana amin'ny fiainantsika. Raha anisan'ny tia tena atsika dia miditra le fitiavam-bola. Tia vola atsika, miditra ny fandokan tena, mifampitohy ireo zavatra ireo. Le fanahy tsy hoe miditra anankiray dia vita. Fa raha vao misy varavarana anankiray eo ny sokafinao dia mitondra fanahy firy izy ao amin'le voalazana. Ao amin'ny Luka sa Marka iny. Mbola mitondra fanahy 7 hafa indray. Mihoatra noho ny teo. Amen. Tsy miditra varavarana ray tadiavany idirany, fa raha vao misy misokatra ao dia miditra ao daholo ny rehetrarehetra. Amen. Ka raha misy varavarana ny sokafanao, misy
tafiditra ao anatinao reo dia ibebao mba tsy hampihemitra anao, mba tsy hampiverin-dalana anao. Aleloia. Na mivavaka aina anao efa mihemitra ara-panahy ianao. Mivavaka aina anao fa efa hita hoe misy fihemorana. Tsisy etahitan Jesosy tsony. Aleloia. Ka andaotsika hivavaka. Andaotsika hifona. Aleloia. Raha misy manandrify atsika izay tenin'Andriamanitra teo izay. Mba tsy hemitra atsika. Mba tsy hemitra atsika amin'ny fanarahana an' Jesosy. Fa hijoro hatramin'ny farany. Raha misy ihany koa manilingilina atsika amin'ny ara-panahy. Tapaho. Sarao. Amen. Tsy ny fanahinao no vonjenao. Vavaka atsika. I Andriamanitra Tompo, Rainay tsara indrindra, misaotra anao amin'izany teninao izany Jesosy. Fa tianao tokoa izay mba tsy hihemitra amin'izao faninandro mahory izao. Tianao izay hijoro hatramin'ny farany Jesosy. Mba tsy hivadika aminao. Mba tsy handeha amin'ny fampianarana demonia na handeha amin'ny fampianarana mamitaka. Fa tena hijoro hatramin'ny farany hitondra ny azo fijalianao. Azaka ny fampianarana. Tsy esklema. Azaka ny teninao. Azaka hijoro hatramin'ny farany. Tompo malalo. Ampaherezo izay tsirairay avy. Ampaherezo izay rehetra miheno an'izao video izao Jesosy. Ampaherezo ny zanakao. Raha misy kivy anohany, misy mamoy fo, misy ny reraka ampanahy, ajoroy, atsangano, atrakao Jesosy malalo. Haleluia. Na dia ora mandalo fanenjehana Jesosy satria lalovan'ny mpianatrao zany, lalovan'ireo mpaminaninao, lalovan'ireo lanam-piasainao, izay koa dia mandalo an'izany Jesosy. Ka atao vifikitra aminao mandrakariva izay tsy hiala aminao. Tompo indraindray matsapa irery izahay, kanefa tsy irery izay fa eo ianao miaraka aminay Jesosy. Aoka ataonay namana mandrakariva ianao. Aoka ianao no namanay Jesosy. Atao vatohitra ny ratsy izay. Atao vijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana izay Jesosy malalo. Mba hafanay mahita ny voninahitra. Jesosy, alaviro anay ny fihemorana. Alaviro anay ny fihemorana Jesosy amin'izao vaninandro farany izao. Alaviro anay ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena. Alaviro anay Jesosy malalo. Ny fandokantena, ny fitiavan-tena. Alaviro anay Jesosy. Ny fanendrekendrehana. Alaviro anay Jesosy rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Alaviro anay ny fafinaretana izay mbola mambabo ny fonay mihoatra anao Jesosy. Raha mbola misy zavatra tianay mihoatra anao Jesosy, ibebany eto anatrenao zany. Amboaro izay. Tefeo izay araka ny teninao izay omenao anay amin'io farany io Jesosy. Ianao dia ny teny. Ny teninao, ny tsindrimandry rehetra izay omenao dia anamboarana Jesosy. Aoka Tompo ny teny rehetra izay tonga aminay. Mba tena ho raisinay fa mahasoa anay izany Jesosy. Anamboaranao anay izany. Anitsianao anay izany Jesosy. Ary ho tonga zanakao izay. Ary andeha amin'ny fahamarinanao. Andeha amin'ny fahamarinanao izay. Ka dia misaotra indrindra Jesosy amin'ny teninao. Misaotra indrindra amin'ny fizarana izay nomenao anay. Ny teny nomenao anay, fampaherezana, fanitiana anay. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Na dia raintsika Jesosy. Dia misy tenin'Andriamanitra nomeko teo Ezekela iny. Nomeko atsika. Mpatray mifanay masina anay. Ezekela 3:7. Ezekela 3:7. Ezekela 3:7 andin'ny 7:20. Amen. Mba ho hazava amintsika le tenin'Andriamanitra. Amen. Mba tsy ho voafitaka atsika. Fa tonga izy mifanahy masina dia izy mampalala atsika ny marina rehetra. Ary ny marina nafaka atsika mba tsy ho andevo. Aleluia. Ezekela 3:7 andin'ny 7:20 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalany ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny helony ihany ilay ratsy fanahy.
nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalany ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Amen. Io no teny meny fanahy masina. Alleluia. Ka raha misy olona zany fatatsika ny zavatra ataony tsy mety, dia tsika mila mijoro miteny, satria tsika matoa ampiarahan Jesosy amin'ny olona io hitory aminy. Izay le mahafazavana atsika, izay mahazanany atsika, izay ny antony teneny hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoria ny filazantsara. Tsy voatery aka megafone ianao andeha ny an-dalambe, fa na amin'izay alehanao zay le hoe kiraroy fahavononam-panahy, mikiraroa ny fahavononam-panahy. Ao amin'ny efasiana toko faha 1 dia ny faha 10. Izany hoe vonona mandrakariva atsika zany mitory an Jesosy amin'izay rehetra alehantsika. Naminamantsika. Matetika atsika menatra, matetika matahotra miteny namantsika. Amen. Na zatra hatran'izany, fesorako Jesosy manova tsikelikely. Alleluia. Mila mana fahasehina atsika. Fa raha tsy zay tsika resy, raha tsy zay tsika tsy sahiteny, raha zay tsika tsy fahazavana. Raha fahazavana atsika tsy afaka metraka ny jiro eo ambanin'ny fandriana, feo ambony latabatra hazava. Ka raha ianao ny fahazavana, mila miteny ianao araka ny teny eto. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny ananatra ny ratsy fanahy. Miteny ianao ho faty nefa tsy anarinao izy. Mila anarinao izy, teneninao izy. Amen. Miaina milainga io olona io, teneno. Mijangajanga io miteny. Zay le maha-fahazavana atsika, izay maha-kristianina atsika, izay no anirahana atsika. Alleluia. Hialany amin'ny lalany ratsy amonjena ny ainy, satria ny ain'olona io no voalohany hovonjena. Amen. Dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa ho izy adiniko amin'ny tananao ny ratsy, adiniko amin'ny tananao ny rany. Ratsy miteny tsika, adiny Jesosy amintsika io olona io. Enao mahalala ny marina, tsika mahafantatra ny marina, fantatsika ny fahadisoan'ny rahavavintsika ny fahotany. Amen. Mananatra azy tsika, miteny azy tsika. Alleluia. Mba tsy adiny Jesosy amintsika ny rany, zay toko fahotana tsika tsy mitory. Fahotana, firifiry ny olona manoloana, alefan'i Jesosy manoloana atsika tsy hitoretsika ny filazantsara. Firifiry ny olona manoloana atsika. Amen. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy, dia 7:10. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalany ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ho faty amin'ny elony izy, fa ho voavonjinao ny fanahiny. Tsy nihainao anao izy ka nitorianao, afaka anao. Afaka ianao. Amen. Tsy miatra aminao ny elokany. Tsy miatra aminao mieloky ny le olona. Ho voavonjinao ny fanahinao. Le mpianatra rehefa nandrahan'i Jesosy nitory, izay rehetra mampiditra anareo an-trano izy ka manaiky ianareo izy. Alleluia. Dia tonohy ny fiadanana. Fa raha tsy manaiky izy dia ahitsany ny vovoka. Dikan'izay afaka ianao madiodio. Ahitsany ny vovoka rehefa tsy nenao anao izy. Amen. Fa raha tsika tsy niteny, miatra amintsika io rahan'ny olona io. Miatra amintsika. Alleluia. Mba hitory tsika amin'ny marina, hiteny tsika amin'ny marina. Alleluia. Izay rehetra mbola tsy nandray Jesosy, izay rehetra mbola tsy nalala an Jesosy. Amen. Na tiatsika na tsy tiatsika, mila milaza tsika, mila mitory tsika. Dia rehefa tsy mandray izy, vita ny adiditsika, nanao ny adiditsika tsika. Alleluia. Tsika no mampalala an'le olona. Izah no fahazavana, enao no fahazavana. Amen. Ka mba mazava amintsika izay ten'Andriamanitra izay. Amen. Zafady fa lava loatra le ten'Andriamanitra, dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay dia amen. Rapitso maraina indray ny fotoana antsika amin'ny fito
Satria anatin'ny fifadikanana atsika amin'ny 7 maraina dia amin'ny 12 atoandro dia amin'ny 9 hariva. Zay zany no anjarantsika zay zany no programantsika mandritra ny 3 andro. Amen. Dia tahiny tompo daholo dia mirary torimaso sambatra rovan'i Jesosy tsika rovany amin'ny rany. Amen. Ny tanan' Jesosy Kristy tompony omba atsika, hiaro atsika, ampahera atsika ny fiadanany tononona